Manotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa anatin'ny fandaharana alalindra iarahana amin'ny SIM ny syndicat des industries de Madagascar ety Samiandra commune Imermandroso district Nambodratrimo no misy ANTSIKA misy ny orinasa Onay of Madagascar izay iray amin'ireo mandrafitra ny SIM amin'ity an'io ity dia iresaka mahakasika ny tontolo ny tantely isika. Ny tantely ohatry ny ahoana zany tantely zany inona ny andohany ny tantarany ohatry ny ahoana ny ataontsika hoe iompiana anazy indrindra ny hoe fikolokoloana anazy amin'ny fomba ahoana ny azahoan'ny mpiompy anankiray tantely vokatra tantely ary faritra izy eto Madagasikara ny tena misy an'izany fiompiana tantely zany eo konkory ny orinasa izay manodina ny tantely eo zany le orinasa madinika fa eo konkory ny orinasa vaventy ohatra ny Onay of Madagascar dia mikirakira ny resaka tantely manodina an'izany ary miezaka konkory hanondrana an'izany vokatra tantely zany manao ahoana izay zavatra rehetrarehetra zay ary amin'ny fomba ahoana ny atongavan'io tantely io any aminao ary eo ambony latabatra ao indrindra konkory kalitao tahaka ny ahoana no sahazanao mpanjifa amin'izany resaka tantely zany zavatra rehetrarehetra zany no horesahan'ny Onay of Madagascar. Dia manasanao ary izahay anaraka ny fandaharana alalina ohatra amin'ny farany amin'ny tian'io ty iompana mahakasika izay tontolon'ny tantely izay. Akora fampiasan'ny malagasy amin'ny andavanandro ny tantely raha tsy laza afa-tsy ny fampiasana azy amin'ny sakafo sy fanafody. Saika ny faritra rehetra eto Madagasikara ahitana mpiompy tantely avokoa indrindra any amin'ireo toerana be ala toa ny any Antsinanana. Tantely izay isan'ny tafiditra ao anatin'ny kolontsaina sy ny fomba mampanao malagasy efa hatramin'izay. Vao tantely aloha zany resahana dia zavatra tsara foana ny ao ambadika. Ohatra hoe misy zavatra tena tsara resahana dia hoe tondra-dronono sy tantely, zavatra tsara zay. Misy ny oam-pitenenana koa hoe tantely amam-bahona ny fiainana, dia le tsara ny tena resahana amin'ny tantely. Dia ny tantely koa raha kasika modely be da be eo amin'ny fiainana, ohatra hoe fametrahana lamina matipaika na famelana lova tsara ho an'ny taranaka dia hoe maty mamela mamy toy ny tantely. Raha fihezina dia nanana ny toerany foana zany ny tantely teo Malagasy satria hitantsika amin'ny oam-pitenenana maro isan-karazany na hatramin'izao ary ohatra hoe amin'ny fomban-drazana malagasy maro taom-baovao malagasy ohatra dia misy tantely ampiasaina. Hatramin'izay mihitsy ny malagasy mampiasa tantely atao amin'ny sakafo, ohatra hoe hinanana sambaika tamin'izany moa mbola tsy dia nisy mofo fa ankehitriny koa mihinana tantely amin'ny mofo sika fa ampiasaina koa izy io ho an'ny mpanotra dia matetika amin'izao amin'ny vanim-potoana mangatsika dia mampiasa ny sakamalao sy tantely mba iarovana amin'ny goaka sy ny sery. Ampiasaina amin'ny sakafo, atao sakafo miaraka amin'ny balahazo ohatra na hohanina miaraka amin'ny sambaika na nikotrana hafa. Raha ny tantara tany amin'ny taonjato faharoapolo tany no nanomboka ny roso tsikelikely tamin'ny fiompiana tantely ny malagasy. Tantely izay tsy fahita fa eto Madagasikara antsoina ara-tsiantifika hoe apis mellifera unicolore no mamokatra sy manome ireny tantely ampiasaina amin'ny andavanandro reny. Dia ahoana ny azahoana an'ilay tantely? Ny tantely dia miainga amin'ilay tantely biby aloha zany. Ilay tantely manidina iny izy. Dia rehefa manidina izy dia lasa miantsena moa fomba filaza azy ohatra ny olona miantsena dia mba miantsena izy dia aiza izy miantsena. Izy rehefa miantsena dia any amin'ny voninkazo. Voninkazo ohatr'izao ny andehanana dia laza dia maka le pollen sy nectara ao anatin'ny voninkazo io izy. Rehefa vita an'izay dia angoniny ao amin'ny tongony iny dia lasa izy dia makao amin'ilay tranona tantely izy. Rehefa tonga amin'ny tranona tantely izy dia misy indray manangona an'iny eny amin'ny tongony eny zany dia maka an'iny dia mametraka an'iny ao anatin'ilay ruche ireny zany ny tranona todin'ilay tantely zany ao. Dia mitsofoka amin'ilay masony rehetrarehetra ireny ilay izy dia fenony. Rehefa feno tanteraka izy io dia amin'izay fotoana izay matoy ilay tantely. Dia rehefa matoy ilay tantely dia tonga tamin'izay ilay mpiompy tantely zany mijery an'ilay izy, manokatra an'ilay izy ohatr'izao. Dia rehefa tena feno dia alaina tamin'izay ilay izy dia atao ny extraction. Rehefa vita ny extraction dia mahazo an'ilay tantely ohatr'izao tsika. Efa tamin'ny vanim-potoanan'ny fahampanjaka no nanana ny toerany sy ny asany teo amin'ny fiarahamonina ny tantely ary misy amin'ireo mpikarokaza no milaza fa efa nialoha izay. Fomba maro samihafa no nampiasan'ny malagasy nahazahoana ny tantely tamin'izany fotoana. Misy ny antsoina hoe miel sauvage. Io miel io
Atsotsika koa hoe tantely anala, zany hoe mandeha any anaty ala any ny olona maka tantely, dia le trano tantely hitany any potehany, dia iny no angalana rano tantely avy eo. Dia iny tantely iny nefa misy olana eo amin'ny resaka kalitao, tsy mahafenitra takin'ny tsena, indrindrindrindra ny tsena iraisam-pirenena. Dia somary misy olana ihany koa izy amin'ny resaka fiotazana satria manimba an'ilay trano tantely, dia manimba ny indraindray mikapa hazo, kapaina ny hazo mba hakana an'ilay tantely, manimba ny itoeran'ilay tantely. Dia sarotra ihany koa ny mifeny fahadiovana ao anatin'izay satria nanaty ala any no fizina amin'ny tanana ilay tantely, dia iny avy eo no entina amidy eo amin'ny tsena. Dia ny vahaolana hita tamin'izay taty aoriana ny fampiarana ny fiompiana tantely moderna. Teo anelanelan'ny taona 2019 sy 2020 ny androborobo ny fiompiana tantely teto Madagasikara. Tamin'izany araka ny fikarohana natao nanodidina ny 4 kilao isan'olona isan-taona eo ny fandanian'ny malagasy. Maro ny vokatra teto anatiny ary nanomboka ny roso tamin'ny fanondranana ireo mpandrara. Tamin'izany nanana ny lazany sy ny toerany teo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny vokatra tantely avy eto Madagasikara noho izy ahitana karazany samihafa ary nanana kalitao ambony. Rehefa niroborobo ny tsena tao ireo nalaim-panahy ka nanapoka ireny tantely ireny tamina akora hafa izay lasa nanimba sy nandoto ny lazany tantely avy eto Madagasikara raha tsy ilaza afa-tsy ny teo anivon'ny vondrona Europeanina. Tapaka ny fiara-miasa tamin'ny tany ivelany fa nany teto anatiny aza niparitaka ihany koa izay tantely tapoka izay nanomboka tamin'ny taona 1770 ary mandraka ankehitriny. Araka izany raha tany amin'ny 4 kilao isan'olona isan-taona ny tantely nohan'ny malagasy tany amin'ny taona 1770 nidina ho 500 grama hatramin'ny 1 kilao isan'olona isan-taona izany tanty aoriana. Sarotra ny nanarenana ny fahatokisan'ireo mpiara-miasa tamintsika tany ivelany, na izany aza tsy nikely soroka ireo mpandrara sy mpiantsehatra teo amin'ny ity seha-piarina ity fa niezaka nandresy lahatra tsy nanao fikarohana ampiroboroboana ny fiompiana tantely teto Madagasikara. Tantely avy eto an-toerana izay misy karazany maro. Ho an'ny ONEF Madagascar maheran'ny 10 izay karazana tantely izay. Noho fisian'ny ala be da be eto amintsika Madagasikara sy ny karazakazo dia misy tantely isan-karazany eto amintsika eto Madagasikara. Any amin'ny faritra atsimo atsinanana ohatsy sika dia mahita tantely azo avy amin'ny letchi, mokarana, kininina ary kininirano. Any amin'ny faritra Morondava indray sika mahazo tantely avy amin'ny mokonazy sy baobab. Dia amin'ny toerana misy ala hafa moa ala voazanahary eo dia mahazo tantely azo avy amin'ny ala sika. Isan'ireo tanora mpandrara nisedra tamin'izay fiompiana sy fampiroboroboana ny seha-piarina tantely izay Rarivo Ravotra. Injeniera ny tenany ary nanokatra ny orinasa ONEF Madagascar ny volana Martsa 2020. Ny orinasa izay azo lazaina fa zandrany fa raha ny fahaiza-manao n'ireo mpiara-miasa tamin'ny Rarivo Ravotra olona efa nanana traikefa sy fahaiza-manao teo amin'izay seha-piarina tantely izay. Raha ny tantara ny ONEF Madagascar ny forona tamin'ny taona 2020 ny ONEF Madagascar, ny antony namoronanay anazy moa tamin'izany andro izany niasa tamina resaka agroécologie zay tamin'ny faritra atsimo atsinanana iny niaraka tamina coopérative sy fikambanana maromaro nantatsaha ary nahita fa manana potentiel be ny faritra atsimo atsinanana tamin'izany andro izany. Dia nanapa-kevitra izahay hoe alao alefa any ivelany reto tantely reto. Teo amin'ny elanelany teo nefa nahita ny pitsopitsony rehetra izahay hoe tsy dingana tsy maintsy arahana amin'ny resaka fikirakirana sy fanondranana ny tantely. Dia teo no miteraka ny mieleria ny ONEF Madagascar. En même temps nahita ihany koa izay hoe akaiky anay eto misy coopérative mpiompy tantely toy ny any Anjepy, toy ny any Moramanga, toy ny any amin'ny faritra Atsinanana. Dia niraisinay ho mpiara-miasa miaraka aminay ihany izy ireny
raika amby roapolo sy roa arivo teo nisy vahiny Européenne nanomboka namerina tsikelikely satria tratrany embargo Madagascar tamin'ny teo anelanelan'ny taona roa arivo sy valopolo teo, valopolo sy 900 dia sokatra indray izy tarinarina kely teo ary nisy orinasa vahiny nahazo fankatoavana voalohany tamin'ny fanondranana tantely dia mitohy moa izy zao vahiny teo voalohany dia zao lasa misy gasy tsikelikely dia saripady aminay le kalitaoany sy le dioany manana fankatoavana avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny fikirakirana sy mifanondranana ny tantely avy eto Madagascar. Vitsy dia vitsy ny orinasa manana an'izany eto Madagascar ary fa anisan'izany ny ONF Madagascar dia orinasa misehatra amin'ny tontolo iainana izy iray amin'ny orinasa mandrafitra ny SIM na ny syndicat des industries de Madagascar ny ONF Madagascar taorindreo fanadihadiana samihafa sy fitiliana nataondreo teknisiana sy manam-pahaizana teo anivon'ny SIM hita fa nafeno fiapetra ireo tantely vokariny eto amin'ity orinasa ity ka nahazo ny label malagasy ny antsika. Isan'ny nojerena tamin'izany ny hoe amboarana na ahodina eto Madagascar ny vokatra ary manaraka ireo fenitra takiana. Araka izany, iray amin'ireo vokatra maherin'ny 500 sy 500 avy amina orinasa samihafa nahazo ny label malagasy ny antsika avy amin'ny SIM ny tantely vokariny eto amin'ny orinasa ONF Madagascar. Voahaja ny kalitao sy ny fenitra takiana eto amin'ny tsena anatiny fa zava-dehibe amin'ny orinasa ihany koa ny famaliana ireo kalitao takiana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Nanomboka ny taona 2024 ny orenany, vokatry ny fananana ireo mpiasa efa zatra mafy ny afanganam-pandehan'ny orinasa ary ny azakazaka ny fandrosoana sy ny marim-pakasitrana azo ny fanindran-dalana tamin'izay. Ny taona 2024 hatramin'ny 2024 nahazo ny tongana avy amin'ny USAID sy ny miarakap tamin'ilay start-up programme Mitsir première phase, ny tonta amin'ny start-up programme Mitsir accélération hatramin'ny 3e phase ity tohany avy amin'ny mpiara-mombona ANTSIKA ity. Malagasy 100% no miara-misala amin'ny fanodinana ny orinasa fa voaporofo teto fa manana ny maizy azy ny tanora sy ny manam-pahaizana malagasy. Ny taona 2024 nahazo ny trophée du jeune entrepreneur BNI sy ny trophée BNI Louvainjafy, entreprise à impact positif sur la biodiversité et le social ary ireo marim-pakasitrahana samihafa ho fampiroboroboana sy fanohizana ny ezaka efa vita. Ny ONF Madagascar miara-miasa amina coopérative anankitelo lehibe. Dia ny coopérative moa ivondronan'ireo fikambanana mpiompy tantely efa tena miompy izay misy mpiompy tantely eo amin'ny 500 isa eo no ao anatiny. Ny ONF Madagascar moa miara-miasa aminay coopérative ny mpiompy tantely manderana Madagascar. Dia ny tena votoaton'ny fiaraha-miasa dia ny ONF Madagascar no mitady ny lalam-barotra ahafahana mamoaka ny tantely vokatra. Dia manampy koa izy amin'ny fahazahoana antoka ny kalitao manomboka eny amin'ny famokarana ka hatramin'ny fanaovana mizana emballage. Dia manampy mametoana ara-teknika mba ahafahana mamokatra betsaka sady tsara kalitao. Isan'ny tena miara-miasa amin'ny ONF Madagascar zao partiany aty Moramanga aty dia amin'ny faritra Analamanga dia any amin'ny faritra Sinanana, faritra Simoatsinanana sy Vatovavy fitovinany dia mipartiany Morondava sy Maintrano. Tena misy tombony be ho an'ny mpiompy tantely eny fotony fisian'ny orinasa satria voalohany ny lalam-barotra zao isan'ny zavatra manahirana satria ny tantely tsy ho lany aby. Dia le hoe azo antoka ho isy hividy dia efa mandrisika ny mpiompy aloha voalohany. Dia faharoa ny ONF Madagascar manampy ara-pitaovana mba ahafahana mamokatra izay matetika somary lafolafo ihany ny fitaovana ampiasaina amin'ny fiompiana tantely. Dia makasika an'ilay zava-maniry ho an'ny tantely koa satria efa mihasimba ny ala zao dia tena ilaina le toana omeny ONF Madagascar amin'ilay resaka plante mellifera. Dia ankoatran'izay moa ny ONF Madagascar le mampita vaovao makasika ny toetrandro izay tena manampy betsaka ny mpiompy.
midiny fotony eny amin'ireo mpiompy tantely efa mpiara-miasa aminy ireo teknisiany eto amin'ny orinasa ONEF Madagascar maka sy manangona ny tantely. Rehefa tonga eto amin'ny orinasa eto Samiandra commune Mermandroso ireo tantely, maro ny asam-bola tanterahana azahoana ny kalitao sy ny fenitra takina. Dia hoentina atao anatin'ny usine ilay tantely, dia ato izy no traitena, izany hoe ahodina ato ilay tantely no diovina ary alana ny amandona, ampidinina izay raha ambony loatra ny amandona. Dia ato ihany koa no anaovana ny conditionnement na andefasana anazy ao anaty bocal. Ao anaty bocal dia vita ao anaty bocal izy dia alefa eo amin'ny tsena. Ny matériel ny fanodinana tantely dia avy any ivelany ny ankamaroany. Fa ny resaka bocal sy ny emballage, ny seau dia vokarina vokatra avy eto an-toerana avokoa. Efa misy orinasa malagasy miara-miasa amin'ny resaka famatsiana bocal sy ny seau. Ankoatra ny fahadiovany, isan'ny aray maso akaiky ihany koa ny tany amandona ao anatin'ny tantely. Izay tsy tokony ohatra ny roapolo isanjato araka ny fepetra eo amin'ny tsena iray sampirenena. Raha ohatra hoe mando loatra ilay tantely dia be rano izy dia atahorana amin'ny resaka fitehirizana anazy, lasa mora misy fermentation. Dia hitantsika ohatra hoe any an-tranotsika any mety misy tantely ao anaty tavoahangy efa mipetraka elaela, dia voaitsika ilay izy dia lasa misy an'ilay feo mitsifitra kely iny satria lasa mifermente ilay izy, lasa mivadika alcool. So zany tsika zao dia hanao filtration ana tantely, zany hoe araraka izy dia izay zavatra rehetra tsy izy zany dia mijanona amin'ny tame, dia rarina tantely irery ihany no milatsaka any ambany dia mitsika moramora. Io moa zany miankina ny tany amandona ao anatin'ny tantely mavetivety sy mahela ho an'ny resaka le fitatavanana. Ny tantely no akora fototra mampiodana ny orinasa ONEF Madagascar. Avy amin'ny tantely, olona maro no misitraka asa mivantana sy ankolaka. Avy amin'ny tantely, misy vahiny mahafantatra an'izany Madagascar zany no ireo kalitaona tantely sy karazany maro ahondratsika. Tantely izay mitondra ny anjara birikiny ihany koa eo amin'ny toe-karem-pirenena amin'izay fivarotana azy izay. Mahazo anjara ny firenena fa migoka ny tombontsoa avy amin'ny tantely ihany koa ny isam-batan'olona. Tsara lavitra kokoa noho ny siramamy. Ny siramamy tsy mitondra ny otrikaina izay entin'ny tantely. Tafiditra ao anatin'izany ohatra ny vitamine B, D, C, E, ny minéraux. Ao anatin'izany minéraux zany calcium, potassium, magnésium, fer, zinc. Manana propriété anti-inflammatoire izy noho ny fisian'ny flavonoïde. Raha ireo singa rehetrarehetra ireo zany no resahantsika dia manasa anareo mihitsy ampiasa ny tantely anova ny siramamy amin'ny zavatra ampiasaina isan'andro. Tsara izy zany ho an'ny olona diabetika mazava ho azy, fa tsy ho an'ny diabetika ihany fa ho antsika rehetrarehetra mihitsy. Fitsaboana aretina sy tranga samihafa mpahazon'ny olombelona ny tantely na ho an'ny eo na ahositra. Efa fantatra ny tantely fa miady amin'ny otrikaretina antibactérien, miady ihany koa izy amin'ny olatra dia ho an'ny ratra ohatra dia manampy be da be izy mba ampikatona haingankaingana kokoa ny fery. Mampitony ohatra ny aretim-bavony izy, manatsara ihany koa izy ny atao hoe flore intestinale, otrikaretina anatin'ny tsinaitsika fa mahasalama ny tsinaitsika. Izany hoe raha ohatra ka manantsika olana mitohana na mivalana dia afaka mihinana tantely isika. Farany azontsika izy ampiasaina amin'ny hoditra ankoatran'ny ratra zany mba ahafahantsika manatsara sy manamandina ny hoditritsika sy ny volontsika. Afangaro amin'ny zavatra hafa fa tsy dia hoe tonga dia tantely dia samy miala. Afaka mihinana tantely hatramin'ny 3 sotro isan'andro ny olona iray raha tsy manana olana amin'ny diabeta raha ny fanazavana. Ho an'ireo manana olana, tsara ny manantona mpitsabo ahafantarana ny fahatrasa azy. Araka izany, tombontsoa maro no omen'ny tantely ny zanak'olombelona na mivantana na ankolaka. Izany rehetra izany anefa tanindondoza vokatry ny fiazakazaka ny famitehan'ny zanak'olombelona ny tontolo iainana. Ala, hazo izay fotom-pivelomana fa ihany koa antom-pisian'ny tantely.
tsy misy le tantely biby io sy ny asany rehetrarehetra raha tsy misy le hazo maniry. Le hazo maniry io tsy hanome voniny mihitsy raha tsy eo ianao mikarakara anazy. Ary ianao nefa tsy hisy mihitsy raha tsy misy le tantely. Satria nahoana? Satria io tantely io mahatonga ny pollinisation ny zavatra maro be amin'ny toerana izay misy azy. Zany hoe raha hihinana letisia ianao aza dimy fa ny tantely no anisany mahatonga n'io letisia io na ny manga ny voankazo ny zavatra rehetrarehetra miara-miaina daholo ny zavatra rehetra. Ianao zany tafiditra ao anatin'izay faribolan'izay ka anjaranao ary tena didinao no mikolokolo mikojakoja ny tontolo iainana mba ho velona ianao sy ny taranakao sy ny tantely sy ny zavatra rehetra. Antapitrisany hektara ny ala efa rotiky ny afo eto Madagasikara. Maro ny rava ary io fiaraha-miaina io ny voka-dratsiny eo amin'ny fiainana andavanandro. Isan'ny antony mampiakabidin'ny tantely ihany koa ity tranga ity. Ie le priana tantely amin'izao efa manomboka miakatra. Eny iarahantsika mahalala moa zany ny fiakaran'ny vidim-piainana izay mampikaikaiky ny rehetra. Ka nefa misy parametra maromaro ihany mety mahatonga n'izay fiakaran'ny vidina tantely. Ao le fivadihana amin'ny ny ala tamin'ny fiompiana tantely nentim-paharazana mankaty amin'ny fiompiana tantely moderne izay misy investissement na amin'ny resaka vidina russe fotsiny dia efa somary misy vola atotona zany atoton'ny mpiompy tantely. Eo ihany koa ny fisian'ny maso-karenan'ny famokarana tantely sy ny fahasimban'ny tontolo iainana izay manosika ny mpiompy tantely hampiakatra ny vidina tantely. Na izany aza tsy mbola tara raha izao no anao fiovam-petsika lehibe ny isam-batan'olona ka ho sarotiny sy hiady amin'ny fandoroana tanety sy ala saika manerana ny nosy. Rehefa tsy mandoro efa namamiaro hoy ny fomba fiteny. Fa zava-dehibe ihany koa ny fanatanterahana ny fambolem-kazo isan-taona ataon'ny fanjakana ireo orinasa tsy miankina sy fikambanana samihafa misy eto amin'ny firenena. Eo ny fambolena fa ny fanaraha-maso ireo zanakazo novolena ihany koa tokony anomanana teti-bola sy andro mba ho tonga hazo ireo novolena ka hisy fiantraikany tsara amin'izao fiovan'ny toetrandro izao. Ho an'ny orinasa ONF Madagascar ankoatra ny fampiroboroboana ny seha-piariana tantely misehatra ihany koa izy ireo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, ireo valan-javaboary samihafa eto Madagasikara, ireo faritra arovana ary miara-misalahy amin'ny fikambanana sy ireo mpiaro ny ala. Ho antsika malagasy, ny tontolo iainana eto Madagasikara anisan'ny arenina lehibe izay azo amidy tsy mangataka angovo fanampiny avy amintsika fa mangataka kosa fahatsiarovan-tena antsika amin'ny fiarovana sy kolokoloana azy. Reo arena voajanahary reo raha aminay kirakirany tantely no source na matière première anay ary sady source matière première anay ary mampisy ihany koa vokatra ho an'ireo tantsaha izay 20% ny Madagasikara ankehitriny. Mila arovana ny arena voajanahary ary mila kolokoloina sy ampitomboina fa tsy potehana mba ahafahan'ny rehetra mivelona satria 70 ka hatramin'ny 20% ny zava-maniry izay sakafontsika na malagasy ianao na vahiny na naiza eran-tany dia vokatra avy amina bibikely manao ny pollinisation ka arovo ny tontolo iainany mba ho tombotsoan'ny rehetra, mba ho tombotsoa amin'ny mpiompy tantely, mba ho tombotsoa amin'ny mpamboly, mba ho tombotsoa amin'ny malagasy manontolo. Rehefa voary ny ala manoho ny fanomezana ny mamy avy aminy ireo tantely hositrantsika zanak'olombelona. Amin'izay fotoana ny taranaka mandimy rehetra afaka anjifa ny tantely tsara kalitao sy amin'ny karazany samihafa hita eto Madagasikara. Mpanjifa be da be na gasy io na teratany vahiny dia tsy akanavaka zany fa tonga eto daholo ny olona rehetrarehetra. Izay moa zany tena hoe
amin'ilay kalitao tsara dia manome zavatra tsara ho an'ny olona rehetrarehetra tsy handiso fanantenana an'ilay olona dia misaotra ihany koa makasitraka an'ireo efa mpanjifanay izany dia manasa ny olona rehetrarehetra izay hanjifa ny vita malagasy fa tena tsara izy io. Araka izany dia miankina tanteraka amin'ny tontolo iainana itony tantely itony ahafahany mivelona, ahafahany manome ny vokatra ho antsika malagasy sy ho an'ny olombelona rehetra. Araka izany izay no mahazava-dehibe an'izay fikajiana ny tontolo iainana izay fiarovana ny ala. Dia diso amin'ny vita malagasy satria nahoana rehefa manjifa amin'ny vita malagasy ianao dia miroborobo ny orinasa malagasy, velona daholo tsika mianakavy, mifanampy, mifanohana ary tsy misy aiaza antsony ary indrindraindrindra mandroso sika mianakavy. Dia izay ihany koa ny antsika mamarana ny fandarana alalino tamin'ity anio ity. Angasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza-tonoana azonao atao mamerina mijery izao fandarana izao amin'ny tranokala tv.cool.mg na ihany koa manao hevitra mivantana ao amin'ny page Facebook ny Vavaon'ny Cool TV. Mametraka ny veloma mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.